toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Matahora an'Andriamanitra dia voaro ianao sy ny ankohonanao. Araka voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 7:4-9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fatahoran'i Jehova no fiarovana maritoky ary ny zanany azo fialofana. Tsy antry fotsy izy ireo. Araka ny amin'ny ohabolana toko 8:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fatahoranan'i Jehova no ahazoana fiainana, izay manana izany tsy mba antry fotsy sady tsy hiaran-doza. Ary ho marika ny fahendrenao koa izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fatahoranan'i Jehova no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny ray masina no fahazava-tsaina. Mino mivavaka isika. Ray eo, tezao aho mba hatahotra sy hanajanao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona man'i Nazareta. Amen. Mandrapy ao na tompoko.